Miarabantsika rehetrarehetra ny toetrandro tsirairay avy ihany. Tokasoa eto amin'ny kanto iPhone eto amin'ny petsy dia manasana ho anaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany indray. Ety am-boalohany ia lakotsiny somary kentrokentrona ny feoko satria tsy dia salama ny tenako. Betsaka be ny nanoratra taty amiko. Betsaka be ny mesazy voaraiko mangataka resaka spiritualité, mangataka resaka farahandro, mangataka resaka heure du verseau. Alohan'ny hidirana ao anatin'izay resaka spiritualité zay dia betsaka be ny processus arahana, betsaka be ny zavatra tsara fantarina fa tsy maimaika hoe andehanao yoga, anao méditation dia hampiakatra ny élévation spirituelle tsy mahamaika zay fa mandeha araka ny kategoria, araka ny degré zay arahana eo. Resaka izay efa nangataka betsaka be nangatan'olona betsaka be taty amin'ahy taty no resantsika androany dia mikasika ny finoana abrahamika sy mikasika ny Jesosy Kristy hoe iza marina moa ny anarany inona daholo ny zavatra mikasikasika an'izay. Zay ngambany alohan'ny anombohako anazy dia aza mipartage raha ohatra ka tsy zaka le zavatra resahako eto satria betsaka ny ho tezitra, betsaka ny ho asika amin'ny zavatra ho resako eto satria tsy ho arakaraky ny le zavatra inonareo, zavatra eritreretinareo, zavatra ho resako sy avoakako androany. Ny finoana abrahamika dia misy finoana monotéiste, finoana anankitelo mikambana ao anatin'io ao dia ny judaïsme, ny islamika ary ny kristianina. Ireo telo ireo ny atao hoe finoana abrahamika. Na ny antony samy mino any Abrahama izy rehetra reo ary samby mino ny fisian'ny Adama. Tsiriko tsara zay Adama zay tsy mbola niteny Adama seva. Raha tsy teneniko aloha ny Adama seva satria amin'ireo finoana anankitelo ireo ny zavatra itovizan'izy ireo dia ny fanamboniana ny lehilahy, manana fotoana, manana toerana ambony be ny lehilahy fa ny vehivavy manana tendance ambany tsy dia omena lanjany zay. Ny zavatra itovizany reto finoana anankitelo reto dia hoazavaiko amin'ny alalan'ny horonan-tsary kelikely. Taloha dia mino hoe ireo zanahary no nahary izy ireo avaboary rehetra izao. Ankehitriny kosa dia niova ho ilay Andriamanitra tokana no nahary ny tany sy ny zavaboary rehetra dia izy irery ihany no nahary izao tontolo izao ary mbola izy irery ihany koa no hanatanteraka ny farahandro araka ny naparitaka ireo mpanjanaka. Ny telo amin'ireo fivavahana lehibe eran-tany, ny fomban-drazana monotéiste, ny judaïsme, ny kristianisme ary ny islam dia avy any Moyen-Orient avokoa ary mifamatotra tsy hasarahana izy telo ireo. Tsy ahivona kely aloha fa niova ny saritanin'ny Afrika tamin'ny fananganana ny lakandran'ny Suez tamin'ny taona 1930. Niova nanaraka izany ihany koa tamin'ny fomba mistera ny sistan'ny Afrika Avaratra sy Afrika Atsimo. Miova ny saritany rehetra rehefa vita ny ady ka ireo nandresy tamin'izany no manana lalana hanova izay tsy hanovaina. Miova ny anaran'ireo firenena ny faritra manontolo izay ahitana ny antsoiny Baiboly hoe tany Kanana, Palestina ary Israely dia fanitarana ny kontinanta afrikanina talohan'ny nisarahany lakandran'ny Suez izay lakandrano artifisialy tamin'ny kontinanta afrikanina lehibe. Noforonina ny anarana vaovao hoe Moyen-Orient. Ireo mpanao gazety tamin'ny ady lehibe faharoa namorona izany mba hanondroana ny ampahany amin'ilay faritany tafasaraka tamin'ny kontinantany Afrika. I Gresy sy Roma dia natao ho mpamorona razamben'ny olombelona satria teo ny atombohan'ny tantaran'ireo tandrefana na ny marimarina kokoa ny tantaran'ireo Kaukaziana. Manomboka eto izany ny tantara sy ny fanovana ary ny fanadevozana ara-pivavahana, ara-tsaina ary ara-batana nataon'ireo milaza azy olona no safidian-janahary izay nolazaina fa nomena ny tany. Nampiasaina ny fivavahana mba hanamora izany. Misy ny milaza fa ny katolika ny fivavahana voalohany, ao indray koa ny milaza fa ny silamo no tena fivavahana tranainy sy marina indrindra eran-tany. Itsakilany milaza indray ny kristianina fa izy ireo ny tompony ary tena masina sy marina, tsy ambanin'izany rehetra izany kosa ny jiosy satria izy ireo ihany koa dia milaza fa izy ireo no safidian'ireo nahary. Tsara tsindrina kely ilay hoe nahary. Ireo nahary fa tsy ilay nahary. Tsy tokan'izy ireo fa maro. Horesika ohatra mba alohany anazavako hoe iza marina moa zany islam zany dia iza marina le judaïsme dia iza marina ny kristianisme. Horesiko ohatra aloha ny la croix
izay ampiasay ny musulmana, ny jiosy, ny kristiana dia mitovy. Ny la croix saple ampiasain'izy ireo. Horaisika ohatra ny saple. Raha mandiniky tsika eto dia raha mandiniky tsika eto ny saple ny egyptiana ohatra, ilay boribory de misy lavalava. Io saple anankiroa io de midika vehivavy sy lehilahy. Zany hoe ny vehivavy sy lehilahy de le boribory ina uterus na tranonjaza izy iny. Tranonjaza zay no midika hoe ny lehilahy sy ny vehivavy rehefa miaraka de manome fiainana de miteraka. Anatin'izay no maha symbole n'ireo egyptiana na afrikana reo ny symbole isa sivy. Io isa sivy io de ilay sivy volana itondrana an'le zaza, tondrana vohoka ao anatiny ao, anatin'ny kibo. Anisan'izay na tonga ihany koa ireo kopy izay nakatahaka ilay isa sivy navadika an'izy ireo de natonga n'ilay isa 666 satria contraire ny ty nataony ty anankiray original ty nataon'izy ireo. Raha hojerevantsika ny saple, mâle anankiroa miaraka izy io, zany hoe lahy anankiroa io saple miaraka io, fa tsy misy ny saple ny femelle. Contraire hoy ateo mifanohitra amin'ny nataon'ireo original, nataony ty anankiray ty dia ho hitatsika amin'izao fomba fanaovan'izao la croix izay ataontsika ohatran'izao io dia lahy anankiroa. Inona ny antony? Mety misy ny tsy hindro ny manamboatra ireo saple ireo divay izay ataontsika hoe tsindrano Jesosy, ny fandraisantsika communion, iny pain, iny mofokely iny, tsy ny vatan Jesosy. Ny moine no mamboatra azy io. Any monastère. Monastère ao tsy misy vehivavy ao fa lehilahy daholo ny ao. Na aty amin'ny ataontsika hoe rehefa nalay tahaka andreo katolika le izy de nasiana indray ny ina moa ny anarany reny le misy bonne sœur reny le misy masera daholo ny ao de vehivavy daholo ny ao. Aiza moa ny toerana farany betsaka resaka pédophilie, resaka homosexualité, resaka sorona. Raha tsy any amin'ireo monastère, any amin'ireo toerana feno ireo prêtre, frère, masera. Any tena betsaka an'izay. Ny atomboany monastère dia karazana lehilahy maromaro zay nanomboka ny resaka homosexualité ka voaroaka tany Egypte izy ireo dia nifindra toerana nandeha tany amin'ny tendrombohitra, nafindra toerana tany amin'ny tendrombohitra ny Caucase, zany hoe any Russie io tendrombohitra io. Tao izy ireo dia nanao ny filandratsiny, nanao ny moine moa zany namorona an'io resaka kristianisme io, ty resaka monothéisme ty sy ny resaka fivavahana abrahamika. Ny kristianina dia avy amin'ny fomban-drazana jiosy ary ny finoana silamo dia nipoitra avy amin'ny kristianina sy ny judaisme. Na dia nisy azany tsy fitovian-kevitra teo amin'ireo fivavahana ireo, dia nisy ny fivanakalozana ara-kolontsaina manan-karena teo amin'ny jiosy, ny kristianina ary ny islamo izay nitranga tany Espaina islamika sy tany Atorakafa nandritra ny taonjato maro. Ny judaisme no fivavahana monothéiste tranainy indrindra izay nisy io tany amin'ny faritra atsinanan'ny Mediterana tamin'ny taona 2000 talohan'i Jesosy Kristy. I Abrahama dia heverin'ny jiosy ho voalohany ary nanao fifanekena tamin-janahary satria ny judaisme sy ny kristianisme ary ny silamo dia samy manaiky ny Abrahama ho mpaminany voalohany izay ho iantsoana azy hoe fivavahana abrahamika. Ny fivavahana telo amin'ny judaisme, kristianisme ary ny silamo dia mifanaraka mora amin'ny famaritana ny monothéisme izay manompo zanahary iray ary mandalo fisian'ny zanahary hafa. Mifanakaiky kokoa noho izany anefa ny fifandraisan'ireo fivavahana telo ireo. Ny tsirairay amin'ireo fivavahana telo ireo dia minaja ny Adama ary manome voninahitra azy amin'ny maha olona voalohany azy izay mampifantoka ireo singa ara-teolojia fototra amin'ny namoronan'ny zanahary ny olombelona tamin'ny alalan'ny Adama. Ny testamenta vaovao dia nosoratana tamin'ny teny grika, tamin'ny dikateny tany amboalohany fa tsy tamin'ny teny hebreo na aramianina. Tsy nampiasa feo S na F
na sh ny grika ka nosoloiny evangelista tamin'ny feo s izany. Mba hahatonga azy io ho anara-dehilahy dia nasiany feo s hafa teo amin'ny farany, zany hoe avy amin'izay natonga an'le Jésus na Jesosy. Ny dikateny hoe Jesosy raha ny tena marina dia Jesosy ny fiantsoana azy tany aloha, fa nadikan'ireo Romanina ho Jesosy. Ny letera dia taty aoriana vao ny forona. Hafa tamin'ny teny aramianina, hebreo, grika ary latina io feo io letera J io tsy nampiasaina. Ny tsipelina amin'izao fotoana izao dia mety avy amin'ny Suisse, izay mitovy amin'ny teny anglisy i greka ny J. Rehefa nandositra ny Suisse ny protestante angliste amin'ny fotoana nanjakany Mary of England dia nanoratra dikateny baiboly Genève tamin'ny alalan'ny orthografia Suisse izy ireo. Nampiasa ny tsipelina Genève tamin'ny taona 1770 ny mpandika teny anglisy iray. Ny fiatomboan'ny fivavahan'ireo anankitelo ireo dia samy matoky an'i Abrahama, samy matoky an'i Adama ary samy mino any Jesoa, zany hoe Jesoa na i Jesosy na i Jesoa na Isa na Yeshua dia zay daholo ny atokisany io fivavahana anankitelo ireo. Izy telo ireo ndray koa dia samy nalain'izy ireo tahaka tao amin'ireo Egyptiana original ireo daholo. Isis na Jesosy, ny J na ny I, raha tononona amin'ny teny anglisy izy io dia heny tsara ny hala tahaka amin'izany feo hoe Isis izany Jesus. Jesus izy amin'ny teny anglisy. Israel efa hitantsika tany aloha fa fikambanan'ireo zanahary nahary ny masoandro sy ny aina sy ny divinité maro. Amin'ny Islam indray izy dia mbola ahitana ny Isis ihany ao Islam Allah, fiteny fampiasain'ireo semita izany amin'ny fampiasana semitika varatra andrefana ny hoe El na ny Allah dia teny jeneraly ho an'ny zanahary rehetra ary koa anarana manokana na anaram-boninahitra ny zanahary iray miafaka amin'ny zanahary hafa amin'ny mahazanahary azy. Ao amin'ny angano Ejipsianina ndray kosa ny ao amin'ny Amma izay toy le Islam dia ny Amher mpandany fanahy ny tapitrisana dia zanahary ny fanjakany maty sy ny tany. Izany Isis zany lasa nivadika ho Jesosy Yeshua. Isa izy amin'ny teny arabo. Ilay Black Madonna izy manaporofo an'i Isis ary mbola andoalikan'ireo mpitondra fivavahana rehetra ireo dia tsy izy izany fa Isis io no manaporofo ny halatahaka nataon'ireo Caucasiana semitika taty aoriana mba ampirebrebena ny sainy izao tontolo izao ary mba hialany ireo olona originaly amin'ny finoana izay narahy ny razan'izy ireo tany aloha. Anankiroa zay ny tovizany tsy maintsy hita ao Isis ao amin'ny Israel sy ao amin'ny Islam. Ao amin'ny kristianisme ndray izy dia tao amin'ny nanombohana ny Jesosy Jesus amin'ny teny anglais ary eny tsara zay fonetikany feo zay Isis. Raha maheno tsara tsika Jesus satria ny I tsy nampiasaina, ny J tsy nampiasaina taloha fa I. Doka heny tsara zay hoe Isis. Zay ny zavatra hitovizany izy ireo, izy telo ireo. Dia zao ndray ny anaporofoantsika hoe contraire ny originaly ny ampiasain'izy ireo dia zao. Ny ao amin'ny fivavahana na ao amin'ny finoana an'ireo Egypta originaly ireo dia manana lanja, manana fitoerana ambony be ny vehivavy sy ny lehilahy. N'izy ireo dia amin'ny anarany reny ny ray ary ny zanaka. Satria ireo telo ireo no fanahy no miaina mampihetsika atsika zao. Fanahy no maha olombelona n'ireo reny zanaka ary ny reny ray ary ny zanaka ireo. Fanahy zany tsy nitononon'izy ireo satria efa ao anatiny. Neny kristianina ndray ny fivavahana abrahamika ndray dia amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy. Zay n'izy ireo no nantsoina. Raha enitsika zay amin'ny anarany ray sy ny zanaka, lehilahy anankiroa ny ao. Dinio tsara lay lakroa fa mal anankiroa ny ao, zany hoe lahy anankiroa amin'ny anarany ray sy ny zanaka.
Ary ny zanaka resahana eto de mbola zanaka lahy ihany dia na Isa na i Jesosy na Yeshua. Lehilahy ny resahan'izy ireo eto. Zay de efa midika zavatra contraire ny ato. Satria ny original mandeha par deux, tsy maintsy lahy sy vavy foana. Ny ato indray rehefa niditra reny moanina reny de contraire nataon'izy ireo de lahy sy lahy. De ohatra rehefa tsika manokana indray koa ny resaka baiboly, ny alataka nataon'izy ireo tamin'ireo baiboly zay hitan'izy ireo tao amin'ny bibliotèque-ny Alexandrie tany Egypte. Ary anisany nandorany Constantin ny bibliotèque-ny Alexandrie izany antony zany satria nanalana izy ireo ny zavatra ilain'izy ireo namorona nanamboarana ny tia baiboly tia sy ny Korana de nalaina tao Egypte izy io ary natabatambatra tao daholo ze boky hitan'izy ireo. Zany hoe fiaina tantaran'ireo Egyptianina original ireo no nadika ao anatin'ireo baiboly na ny Torah na ny Korana na ny baiboly. Raha ojerevana manokana indray ny mikasika ny baiboly dia maro ireo ambaratonga mpinoana sy ireo fiangonana maro maneran-tany ary ireo ambaratonga mpahefana ao amin'ny Eglise Katolika Romana dia namoaka taratasy fampianarana milaza amin'ny mpivavaka izay manaraka azy ireo fa tsy marina ny ampahany amin'ny baiboly. Ny veka katolika ny Angleterre, Pays de Galles ary Écosse dia mampitandrina ny mpanaradia azy izay miisa 5 tapitrisa sy ireo hafa voasarika amin'ny fianarana ny soratra masina fa tsy tokony hanantena ny fahamarinana tanteraka ny baiboly izy ireo. Ankoatr'izay dia voalaza fa misy hosika maro mikasika ny testameta vaovao. Tsy nisy na iray aza tamin'ireo filazantsara toy ny Matthieu, Marc, Luc na John nosoratan'ny mpanoratra azy. Ny testameta vaovao dia nosoratana tamin'ny teny grika, raha tamin'ny andron'ny baiboly dia teny aramiana sy hebreo no fiteny nampiasaina tamin'izany. Tsy fantatry ny ray mpianakaviana kristianina voalohany ireo filazantsara efatra izay nolazaina fa hosika ireo. Araka ny filazan'ny Justin Martyr, ray mpianakaviana mpinoana malaza indrindra dia nanao teny nindramina mihoatra ny teny zato avy ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha izy ireo ary boky zato avy amin'ireo boky apokrifa ao amin'ny testamenta vaovao ihany koa fa tsy nahitana mihitsy ireo filazantsara efatra ireo dia ny filazantsara ny Matthieu, Marc, Luc ary John zany. Ny anarana hoe Matthieu, Marc, Luc ary John dia tsy noresahin'ireo ray mpianakaviana kristianina tany am-boalohany. Tsy mbola nisy sary hosodoko ihany koa na sary sokotra na asa tanana hafa hatramin'ny fahagola izay manome profo ny fisian'ireo filazantsara ireo. Ny testamenta vaovao moa aloha dia tena betsaka na ry zareo orthodoxe na ry zareo homo katolika dia misy miteny hoe betsaka hosika ary betsaka kopia fa ny zavatra tao amin'ny testamenta taloha ihany no nanalana navadika tao amin'ny testamenta vaovao ary novaivaina fotsiny ny zavatra misy ao satria na iza no namoaka n'ireo boky ireo dia tsy nisy ny resaka ohatra ny Matthieu, Marc, Luc, John tsy misy resaka mikasika an'ireo anankiefatra ireo lahatsoratra ny foron'ireo andiatsoratra foron'ny Matthieu, Marc, Luc, John ireo na ny resaka sary hosodoko na sary inona dia tsy ahitana n'izy efatra ireo mihitsiny. Zany hoe kopia nalaina tato amin'ny testamenta taloha no navadibadika tato amin'ny testamenta vaovao. Misy ny manontany hoe nahoana moa i Afrika sy Madagasikara mivavaka tena vodim-pivavahana be nefany dia mahantra mijaly mora be zany satria lay fivavahana narahiny zanaharintsika taloha na raha ny razantsika taloha ny alantsika nanaraka ny fivavahany zanaharin'olon-kafitsika ary zavatra contraire ny nataon'ny razantsika tsy fangamo ataonareo hoe fanahinina nataon'izy ireo fahatany namono ny reny razantsika reny razam-betsika reny dia ny ahafantatra ary ny resaka direkta tany amin'ireo zanahary zay namboatra azy ireo ny resaka mivantana izy ireo nohony tsy fandikan'izy ireo zay lalàna zay fa narakin'izy ireo ny lalàna tsy nisy an'izany fanaovana sorona
diso be zany hoe satria misy ny miteny hoe raha tsy nisy ny baiboly de tsy ohatran'izao Madagasikara fa tena mbola nanao salaka, mbola nanao sorona, tena diso be zany fomba fijery, fomba fandiniana zany satria aminareo zay manaraka ny tantarany vazaha dia mieritreritrynareo hoe ny razambentsika taloha de tena jamba, nandra, vendrana, tsisy natao taraika, tsy miakanjo manao salaka, manao diso be zany fa nisy ny jiro taloha, efa ny akanjo ny olona taloha, ary ny olona taloha ary mbola tsara fiakanjo montina noho ny amin'izao fotoana zao. Ny fanaja ny olona taloha fa tsy nisy ny resaka polygamie zany tsy nisy ny resaka fampirafesana zany, tsy ohatran'izao ataotsika am'izao fa am'izao fotoana zao mampirafy, tsy manaja vehivavy, tsy manaja lehilahy, tsy manaja nizaniza de lasa voan'ny mahazo aretina, mahazo VIH, mahazo aretina angatra, mahazo karazana aretina sexuelle rehetrarehetra io de tsy mbola tonga saina na de misy an'izay aza. Manaraka an'le zavatra diso ka zay le teneniko hoe alohany hiditra any amin'ny resaka spiritualité fantaro aloha avy any ambany, avy any amin'ny racine aloha fantarina hoe inona ny fiatombona satria misy fiatombona daholo ny rehetrarehetra. Ny fivavahana abrahamika dia noforonon'ireo moine vitsivitsy izay nandripaka tao Ejipta tamin'ny namboarana être supérieur ireo caucasianina reo dia nidina tany Ejipta izy ireo dia namorona resaka homosexualité sy ny resaka zoophilie tao dia tsy nanaiky ny tao fa hampianatra zavatra ratsy an'izy ireo dia nisorona noroana dia nalefa tany Caucase tany amin'ny tendrombohitra Russie izy ireo no mipetraka. Io ady rehetrarehetra misy amin'izao fotoana zao io dia onde no ampiasaina ny feo son avoakatsika io dia avy amin'ny onde. Ny hira dia resaka onde. Ny izay rehetrarehetra ataotsika dia resaka onde daholo. Zany hoe eto ambony tany zany resaka onde daholo dia io resaka onde io no ampiasainao anatin'io resaka guerre spirituelle io mahatonga an'ireo guerre rehetrarehetra amin'izao fotoana zao efa onde no ampiasain'ny Amerikanina amin'izao resaka basy. Efa tsy mampiasa bala intsony izy ireo fa onde ino no itofirana olona any amin'ny lohany any na any amin'izay andefasany anazy any dia mahafaty olona. Amin'izao fotoana zao io onde io miasa be izy io amin'izao fotoana zao. Manjary lava be le izy fa mbola hotohizako ihany izy ty satria betsabe zavatra mbola tiako ho resainao anatiny ao dia zay aloha ny androany dia manome fotoananao indray manaraka dia hotohizantsika le izy ialana tsiny raha ohatra ka fariparinana ketoketona kely le feo fa mino fa mba nisy zavatra azonareo nalaina tao anatiny tao dia aza mandany andro manao commentaire na manao partage na manao ninina raha ohatra ka tsy mazaka an'le izy fa mbola aleo koa za olona 2 na 3 no mijery sy mijery ny haino aheto fa raha fahalazana no ilaina dia angambany isanandro miditra eto isanandro hanomboka hanao live eto fa zany tsy ilaiko fa ho an'izay olona liana amin'ilay zavatra resahako no hitongavako eto dia ireo olona lianareo no mila mikontakta ana, ireo olona lianareo no iresahako eto. Sotratsika nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany veloma daholo tompoko.